Anio alahady faefatra amby roapolo aprily roa amby roapolo sy roarivo. Alahady voalohany manaraka ny Pasika. Alahady natokana hitondranam-bavaka ny toeram-pamonjena zaza na ny topaza manerana ny sary FJKM. Sady ankalazantsika ny fetin'ny fahazavana eto amin'ny fitandremana. Ary moribantinantsika hatrany ilohahevitra hoe mandresy ny fahafatesana ny tompo. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa tafahoana eto indray no famonjam-pony ka afaka hanao izao fanompoana izao. Hidiakona miara-miasa dia misikajy mino ary mitendry zava-maneno dia Andriamatoa la leçon herinandrianina. Mantsika ny salamo fahazato sy ny hira fahenina amby telopolo ny andininy voalohany sy fahatelo. Salamo fahazato sy ny hira fahenina amby telopolo ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Tsy mipetraka isika raha tsy vita ny vavaka. Aminareo ny fahasoavana, famonjam-po, fiadana amin'Andriamanitra Yesu Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Isaorana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia hiara hitsangana isika hanomana ny salamo fahazato. Amin'ny anaran'i Jesosy, miobio an'i Jehovah ny tany rehetra, manompo an'i Jehovah ny fifaliana, mankandesa ao anatrehany amin'ny fiompiana. Aoka mafantatrareo fa Jehovah n'Andriamanitra, izy nanao antsika ary azy isika, dia olona sy ondry miandrina, midina fahavahady amin'ny fisaorana ary eo ankilanjana amin'ny fiderana. Misaotra azy, mankalazana ianarana, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famonjam-pony ary miatra amin'ny taranaka fara-mandiko ny fahamarinana. Amen. Dia mahatoky somary ny fahotanay ary manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Koa raisinay amin'ny finoana sy ny fifaliana ny famelan-kely ka tolotra ny fanotan'ny bebaka rehetra. Misaotra raha eo nohony amin'i Jesosy anakao mifona ho anay eo ankavananao. Ankehitriny ary mangalaka ny fanahy masonao izahay mba hitarika anay amin'izay rehetra ataonay eto. Fa tianay atao voninahitra ho irery ihany izany ary ny fampandrosoana anay vahoakanao.
ka olona no avaozinao indray izay aoriana izao fanompivavahana izao amin'ny anaran'i Jesosy zanaka mpamonjy anay. Amen. Sosika diarana dia tonga eo amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Miarahaba ny ankizy sy ny tanora indraitra tia lahady izay mbola hivanjinantsika amin'ny Jesosy Kristy ny amin'ny hevitra hoe mandresy ny fahafatesana ny tompo manasa ny ankizy sy ny zatovo ary ny tanora rehetra raha hitsangana. Asaina ihany koa isika mpiandray fampianatra rehetra. Ka ndeha iraintsika ny hira fa 1920 ny andiny ny voalohany. Misaotra noho ny fitiavanao sy nanomezanao anay izao fotoana izao indray ahafahanay mianatra aminao. Mifanainao masina anie Jesosy hanazava anay sy izay rehetra ampianarinao anay eto fa amianaranao Jesosy mivavahana eto izany. Amen. Mipetraka ianareo. Sokafantsika rakizy ny baiboly dia araka ny filazantsara mizaona. Filazantsara mizaona toko fahaika amby roapolo dia ny andiny ny fahasivy folo. Filazantsara mizaona toko fahaika amby roapolo dia ny andiny ny fahasivy folo. Jeretsika eo amin'ny andiny fahasivy folo tapafarany misy an'izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy manara ary. Andao hoe raha tsika mamerina hoe isa lohateny io tantara io ankizy dia tamin'i Jesosy rehefa mitsangana tamin'ny maty izy dia nahita mpianana izy miverina tamin'ny fanaony. Satria io natahotra mpianatra ary tahaka ny ohatry ny nanenina aza hoe niaraka tamin'i Jesosy fa maty Jesosy ary dino ny mpianany fa hitsangana izy amin'ny andro fahatelo. Dia hitetira zao miverina tany fanaratrovana trondro. Tany indray izy no nisehon'i Jesosy. Ary tany izy nitenenan'i Jesosy hoe ary tsy hay ao landaka ny aratinao satria tsy mety nahazo trondro mihitsy izy. Isika koa rakizy dia tian'i Jesosy manaraka azy manaraka. Ary ty teny Jesosy ny teny tamin'ny mpianany ty hoe manala ty dia tsy miangavy izy nanana mitambo hoe
ianao a manarara e na ho koa izy hoe tokony anaraka mihitsy ianao fa ny tenin' Jesosy dia teny mandidy tsisy fepetra fa tonga dia hoy izy hoe manarara ay. Ahoana ndraka izy ny fomba hahafahantsika manaraka an' Jesosy tokoa satria tahaka ny mpianatra rehefa hitany maty ka nalevina tany amin'ny fasan'i Jesosy dia very ny fanantenana nialevina ny finoana ankehitriny ihany dia miteny antsika Jesosy rakizy hoe manarà ay na dia tsy hitantsika azy izy fa hitantsika izy amin'ny alalan'ny teniny enitsika izy amin'ny alalan'ny toroteny izay entiny mpanompony ary indrindra fantatritsika ny fisiny rehefa tonga mianatra asy ampiangonantsika. Hitantsika koa ny fahavelomana rehefa mahatsiaro ny aina ka mbola velona isan'andro isa-maraina ianao. Ankehitriny araka izy dia miteny aminao Jesosy hoe manarà ka raha anaraka an' Jesosy ianao dia aoka ankatoa azy amin'ny teniny fa zany no tena endrika anankiray fanarahana an' Jesosy. Raha tia hitan' Jesosy koa ianao dia manana fiainam-bavaka miombona aminy fa izany koa ny ahafahantsika mahita an' Jesosy ka manarahantsika azy. Ary fahatelo dia manana fifaliana ka manomeza voninahitra azy mandrakariva amin'ny hira fiderana fa izany koa no ahafahantsika mahita an' Jesosy ka manaraka azy. Dia ho an' Jesosy aneny fifaliana koa satria ianao faly manaraka azy ary faly sy ravoravo ny amin'ny fiarahany aminao aleha izy. Ao andeha indray ary hitsangany ianareo ny ankizy sy ny tanora ny zatovo rehetra ka iarahantsika mamaky ilay tenin'Andriamanitra sy ny tokoa misy azy miaraka amin'ny andininy. Ahoana hoy Jesosy rakizy? Averindreny ahoana hoy Jesosy rakizy? Ao amin'inona misy an'izay tenin' Jesosy izay? Averindre mandiary ahoana hoy Jesosy? Ao amin'inona? Amen. Hivavaka isika rakizy. Jesosy misaotra anao izahay fa tena tianay tokoa ianao ka mampianatra anay ny mba hanarahana ianao. Jesosy fantatrao ny abitiky ny finoanay sy ny ankelinay nefa matompy ny fitarihan'ny fanainao masina izahay mba hanananay fahendreny sy fahazotoana hanara-tianao. Misaotra Jesosy noho ny amin'ny teninao izay mampianatra anay. Fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny vavahany izany. Amen. Petraka rakizy ho an'Andriamanitra irery fonina. Amen. Fampialazana ny tenin'Andriamanitra dia ataontsika ny hira telo amby roapolo sy valonjato ny andiny voalohany sy ny faharoa. Yeah.
indrindra ny fanavoana fanondrako na dia vaovatsy mentika izay satria araka ny teninao dia tsy fonao izy velony dia olona zay volonao. Ankehitriny raha maka ny teny sy amin'ny hafatra izay dia tiandreo raha ny mpanokonao vao tsisy latsaka izay teny vakina ary tafalataka dia mponona andrarivo ny teninao vao tanondronaka avokatra. Ka midinaina ary tombo araka ny fombanao ary mpandiny izay ferehetra tsy mifanaraka amin'ny fisainanao dia tenen'Indiananay amin'ny firasana ianao. Misaotra zay eo. Amen. Misaotra masina isika dia avy zany dia hitantsika ao amin'ny volana toko 10 ny dimy voalohany ka hatramin'ny dimy faharoa ho volana 10 ny dimy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Rehefa hita dia vakina ny anarany koa. Ny zanak'akendy mahafaly ny ray, ny zanak'adala mamparay amin'ny reny. Ny arena azo amin'ny tsy marina dia tsy mahasoa na inona na inona. Fa ny famarinana no mamonjy amin'ny fahafatesana. Tsy havenan'i Jehovah Mosalena ny fanahy marina, fa foany ny famidina ratsy fanahy. Ny tonga malaotsy ny ravina fitanana ny asana. Fa nampanakarena ny tanany mazoto izay manana namparanano ny zanak'akendy fa izay sondiatoky amin'ny mpampijanjana ny zanaka mampamenatra. Fitahina no ao amin'ny lohan'ny marina, faloza no mandakotra ny vavan-dratsy fanahy. Ankasitahana ny fahatsevana ny marina, fa olo ny anaran'ny ratsy fanahy. Izay endako no andray didy, fa olavo ny adala mahavava. Izay mandeha tsy misy tsiny no mandeha matoky, fa izay mandeha si amin'ny aleny dia fantatsy. Izay manomaso na miara elo, fa olavo ny adala mahavava. Loaran'aina ny vavan'ny marina, fa loza no mandakotra ny vavan-dratsy fanahy. Ny fankalana dia manetsika ady, fa ny fitiavana manarana ny rehetra. Ilazatsara ny Jaolina no toko faharoapolo, raisina amin'ny andimy fahenina amby roapolo fahatsaratra amin'ny andimy faharoapolo telopolo. Jaolina toko faharoapolo, raisina amin'ny andimy fahenina amby roapolo ka hatramin'ny faharoapolo telopolo. Rehefa hita dia tsy tena ary ny afakavaloana dia tafambana teo indray ny mpianana ary telopolo Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voariana amin'ny varavarana tamin'ny telefony dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Ary ozy tamin'ny Tomasy, aty efeto amin'ny zaka-tananao ka diran'ny tanako, ary aty efeto koa ny tananao ka toloran'ny lambola. Ary aza misy ny Jesosy amino dia ny mano Tomasy tananao tamin'ny hoe tomboky Andriamanitra toy Jesosy taminy satria mahita ianao dia ny sambatra koa Jesosy nay nefa mety. Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy eo mason'ny mpianatra izay tsy voasoratra amin'ny Biblia, fa voasoratra izao mba hinoanareo fa Jesosy ny Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarana raha niny amin'izao. Epistily faharoa ny Timote, toko voalohany, andraisika ny andimy fahaenina hatramin'ny faharoapolo. Timote voalohany, toko voalohany, Timote faharoa azafady, Timote faharoa, toko voalohany, andimy fahaenina hatramin'ny faharoapolo.
Amin'ny izany mampasaranao hamelomanao fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanana. Fa tsy mino Andriamanitra fanahy osy fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Fa aza mety ny vavolombelona tompontsika na ay mpifaty ianao, fa ohatra ianao fiombona ny fahoriana no ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra izay namonjy antsika sy niaza antsika tamin'ny fiantsonany masina. Tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasana sy ny fahasoavana izay omenantsika tao amin'ny Kristy Jesosy ary ny fomba fahagolo. Fa nahary araka hetriny tamin'ny sehoan'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana ka ny filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy faharovana mandrakizay. Ny amin'ny filazantsara io no nanendrena ireo mpitory sy apôstôly ary mpampianatra ary nezany koa miaretaka zavatra izao. Ka tsy menatra ao satria fantatro izay noko ary matolika aho fa izy ilay mitahiry ilay zavatra nitoloko azy mandra-piako ny izay amin'izay. Amen.
dia fanomeravantsika rehetra izay amin'ny afa tonga ao anatin'izao fotoana izay ankalazana ny fiatao fahazavana ao anatin'ny alahady faefatra amby roapolo avril raha nandritran'izay fotoana izay dia tsy afaka nakalazan'Andriamanitra tsika noho ny fisian'ny valanaretina teto amin'ny firenena. Dia isaorantsika Andriamanitra satria afaka mankalazan'Andriamanitra tsika amin'ity androany ity miaraka amin'ireo ankizy avy ato amin'ny asa fitoriana ny filazantsara ho an'ny ankizy ety amin'ny manodidina Ambavahadimitafo ety. Dia mbola ao anatin'ny lohahevitra trano tsika mandresy ny fahafatesana ny tompo izay manjintsika FJKM mandritra izao volana avril izao. Izay afamo androany dia mitondra lohahevitra kely anankiray tsy kely fa ngezabe ary fanontaniana mipetraka ho antsika rehetra izany lohahevitra nentinay dia hoe TVM tena velona eo amin'ny fiainanao ve ny mpamonjy, tena velona eo amin'ny fiainantsika ve ny mpamonjy, tena velona eo amin'ny fiainako ve ny mpamonjy. Anjarantsika rehetra mamaly amin'izany fanontaniana ao anatin'izany moa hitondranay ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny faharoa amby roapolo amin'ny dikateny iombonana manao hoe iny Jesosy iny no natsangan'Andriamanitra ho velona ary vavolombelona manambara izany izay rehetra. Hira mazava ny fitiavanao. Fampamonjy miteraka ho anareo anio ao an-tanàna Davida dia Kristy tompoko. Ary izao no famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely voadidina lambanjaza sady mandro
azontsika sy tontolo no niherotsika ifampijanina azontsika fihavana no namelezana azy ary dia kapoka tany no nana sitrayatsika isika rehetra dia samy efa nanitahaka ny olotry samy efa nivilo atsika isika rehetra ary nataony Jehova niatra taminy avokoa mihelotsika rehetra. Tamin'izay izao dia tsy namanjaka afa-tsy andrahoana sy andripaka ny mpianatry ny tompo ary ambolan'izy tsy nakany Damasikosy dia ka ambety eo akaiky ny tanàna dia nisy hazavany avy tany an-danitra manjelanjela azy taminy ka manodidina azy ny akalapoka isaony Nahoana ianao manenjika? Tsy anao angenjeo tompareo kristiany reo e. Izao no Jesosy Kristy izay enjenao. Ka rehefa manenjika ireo kristiany reo ianao, dia izao no enjenao voalohany. Vao mitsangana, makanesa ao amin'ny tanàna dia olazaina aminao izay tokony ataonao. Tsy nahateny, tsy nahavolana ireo mpiaradia taminy Saoly
nandreny feo ireo fa tsy mahita olona miteny mitsangana izao saingy tsy mahita ny masony na misokatra azy ka ny olona no mitazona azy akao damaskosy tsy mahita izy nandritra ny telo andro sady tsy mihinana tsy misotro. Misy mpianatra tao atao hoe Anania nisehoan'i Jesosy tamin'ny andro fahitana. Anania ity antombo mankanesanao azy dia zao any amin'ilay lalana atao hoe mahitsy ka anontany ohatran'ny joda fa misy lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsisy fa efa miovavaka mantsy izy indrindra amin'izao fotoana izao. Nalaza raika izy ny navokana tany Jerusalema dingadinga izay rehetra ny amin'ny fianaranao. Mandehana fotsiny ianao fa lehilahy io dia novidiko sy ampisehoako fa nampafantatra amin'ireo mpam-pirenena sy amin'ny mpanjaka ary ny vahoaka n'Israely. Asehoko azy ny mafy rehetra tsy maintsy arena ho voninahitra ny anarako. Dia miainga Anania ka niditra tao an-trano misy Saoly. Ry Saoly Jesosy tompo izay tsy tao aminao teny an-dalana naniraka mba hiratany masinao indray ary mba tonga no fefanahy masina. Nahiratra masina Saoly nahiratrao natao batisa izy tsy navataka azy izao fa nitoro teny teo amin'ny sinagoga nanavara fa i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra dia tanazina ny olona rehetra nandreny azy sady gaga. Tsy tiralativy eny no mpanenjika lozatany izay rehetra miantony anaran'i Jesosy tany Jerosalema fa mainka izy mitory fa i Jesosy Kristy no Mesia. Fa i Saoly kosa izay atao hoe Paoly feno fanahy masina. I Jesosy iny no natsanganaandriamanitra ho velona ary vavolombelona manambara izany izahay rehetra. Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny faharoa amby telopolo. Panjangan'ny
Jesosy fa itsika koa ahoana tena veleo amin'ny fiainantsika ve mpamonjy. Ndao tsika hitsangatsangana eny an-dalambe eny a dia mijerevantsika ahoana ny hevitr'olona momba an'izany hoe tena veleo amin'ny fiainana ve ny mpamonjy. Havana hoe izay atao amin'ny TV tena velona ny mpamonjy. Ety an-dalambe sika dia ahitana olona vitsivitsy hoe tena velona amin'ny fiainana marina ve ny mpamonjy dia hitantsika hoe variteny. Azafady izay atao amin'ny TV tena velona ny mpamonjy saika mba hanontany anao tena velona amin'ny fiainana marina ve ny mpamonjy. Mampiara koa ty madamo ty saika nefa sarotra zao mbola velona oatra e. Izay fahalalana ho azy tika ny tanin'ny lafa indray. Azafady izay atao amin'ny TV tena velona ny mpamonjy saika mba hanontany anao tena velona amin'ny fiainana marina ve ny mpamonjy. Rehefa arahaba izao velona amin'ny fiainako ny mpamonjy fa rehefa andavanandro dia tsy sariko mihitsy hoe mbola velona amin'ny fiainako ve ny mpamonjy safazona fitadiavana mpamonjy zao. Eny misaotra anao azy. Azafady izay atao amin'ny TV tena velona ny mpamonjy saika mba hanontany anao tena velona amin'ny fiainana marina ve ny mpamonjy. Rehefa krismasy izao ny mpamonjy tena velona be amin'ny fiainako ohatra Paska tena velona be amin'ny fiainako ny mpamonjy fa rehefa lasa ny fety dia lamonina dia variana mitady vola dia tsy tarina intsony hoe tena velona marina be ny mpamonjy. Eo misaotra anao azy izay hoe no fahalalana zareo an'azy fandesika ny tany amin'irety vahoaka ireto ho anareo tena velona amin'ny fiainana marina be ny mpamonjy.
mandroso ianao ny tanora zafady hoe tena velona efa motsy mbafoy aminay reo olona belabe reo raha tena velona mpamonjy Tena fiaina tokoa ny mpamonjy satria voalohany izany raha tsisy izy dia tsy teto dia faharoa koa raha tsisy izy dia tsy afaka resaka taminareo raha tsisy izy dia tsy hoe fifaritana be ohatr'izao izany dia tena velona fiaina izy satria ohatrany hoe tsy ohatra hoe tena izy eo foana izy rehefa misy zavatra natao dia manitsy azy rehefa misy tsy mety atao bety izy dia indray ohatrany tadaretraretra ihany dia zaho tena nareo dada tsara be misy izay misy atrany tena mbola zatovy ihany koa tena voaeritreriny anontany ianao velona tokoa rehefa mpamonjy velona tenanao ambarao atra tena velona fiainako mpamonjy satria misy fotoana izay tratrafandehitetena teny andalana nefa izany dia ohatra dia rasanona tamin'izay ny izany kiraro dia tsy atongotra sakako farako izany fatrefona dia mahatra ny ara satria mba dia kiraro kasary olona fa tsy mba hoe ny hay dia mikoty sakako hoe tena dia mahatra mbola nao ny adidiny amatonga velona izao dia tena dia mahatra koa nambaka hoe manisy makana vaovao dia oveo azy dia izay tena masakako hoe tena velona ty ao fiainako ny mpamonjy satria mafotsy izay tena ekanako izay tena hitako amin'ny olona maro olona mifanena aty misy ankizy koa aty misy olo-dehibe koa aty rehefa avy eo ngamba velona fiainana tokoa ny mpamonjy nahatsapako teo amin'ny fiainako tena velona mpamonjy dia izay rehetra natao dia tanteraka daholo dia izay rehetra nangatahako taminy dia nomeny aho ento tena velona eo amin'ny fiainana izy na dia eo ara ny filotomitony fiainana andavanandro rehefa tonga ny farany herinandro dia mahatsapa hoe tena misy jesosy kristy miaraka aminy dia eo ihany koa mahatsapako hoe velona tonga ny fidianany manao ny asa amin'ireny olona madinika azy rehetra saka tonga mbola misy eo fahazamenatra mitorytozavatra kelikely aravolo indray antatsika rozy disabaina ijovavolovelona aminatao foam-piainana amiko aloha tena velona mpamonjy satria rehefa mamaky ny baiboly manana ny teniny misokatra ao koa dia tena miaraka amintsika amin'ny ratsy rehetra izy dia tombo ihany koa dia tena manampy anao amin'ny fiainanao andavanandro rehetra rehetra misy ny mampalahelo dia afaka tenena azy misy ny mahafinaritra afaka tenena azy tena namana akaiky ny tompo ay tena misy manatena fa mbola misy kristianina fijoro eto rehefa avy eo na dia anankiray ary solotenasika rehetra zasy hoe notandiko indray zokilalay manao hoana natsapanao azany hoe velona fiainanao izany ny tompo tena velona eo fiainako jesosy tompo zolorojana satria raha tsisy tsy nanana fitiavana aloha za voalohany tena fovatiny foko fahiny fa rehefa nanaiky nandray jesosy kristy ho fiainako ka nandray fahavelomana avy amiko dia tonga nanana foko fitiavana ary dia izany nandraisaky fanapa-kevitra ny any toko antompo tamin'ny nalalako tenako aloha dia avy eo nanompotompotra ho fiarahamonina ary amin'ny firenena indrindra atao fiangonana satria na zokorojo ity fiangonana ity ny tenan'i jesosy kristy dia atao ity tenany ity isika mitamely azy
dia izay a fa velona amiko Jesosy. Dia isika koa tena irin'i Jesosy ary tena tiantsika Jesosy hivelo eo amin'ny fiainanao, manaiky azy venao, hampandroso azy amin'ny fiainanao, fa tena te hivelonao aminao izy, hanjaka sy hampanjaka eo amin'ny fiainanao. Dia misaotra zokononjana vela sisy rehetra velona foana Jesosy Andriamanitra no finaritra tika kristiana rehetra misy oterako ijoloko fa velona ny tompo satria raha tsy kristy velona ato anatiko dia tsy afaka nino ary tsy afaka nandray azy tao am-po ary tsy afaka nanaraka azy koa amin'ilay teniteny manarana velona ny tompo satria na inona malaza na inona misy eto amin'izao tontolo izao na aretina na olana na fatrano dia tsy misy atakalafatry Jesosy Kristy no vahaolana akaiky indrindra ary marina miteny izy hoe antsoy androvalokona fa nomboka zava-mahagaga ary isanandro dia tsara ny tompo manomboka izao tao mandrakizay teo an'Andriamanitra mifenaika an'Andriamanitra ireny volana fa velona tombontsika velona manatsika tsirairay
dia tsara ny midery zay le hira teo fa tsika tsy maintsy mihintsika tsy maintsy mihina zany Jesosy velona izany dia ndoarytsika miaraka amin'irety felaka ireto amin'ity hira ity ilompokoa. zay no masaka mino fa nalay zavatra fa ny zavatra iarahantsika zao dia andehantsika hiara-idera mihitsy ny tena velona Jesosy. Tsapako ve tsapanao hoe tena velona teo fiainanao Jesosy. Andao hoe raha tsika rehetra mamerina le ten'Andriamanitra zay misakisana kely so misy tsy matadiny mantsy hoe kisaka kely satria hifaran'ilay fotoana. Io le ten'Andriamanitra andao antsika hiara-itsangana satria tsika hiara-hira avy eo. Tsy voankazo mamy natokana ho an'ny ankizy ihany ity fa ho antsika rehetra. Miara-manombokantsika isa roa telo iny Jesosy Andriamanitra vela aravavo mbelona manambara zany zahay rehetra. Asa ny apôstôly faharoa andiny faharoa telopolo. Dia izao hiara-hira isika amin'ny dokotera velona ny tompomay. Zay izay dia voaratra amin'ny firanany Ambavahadimitafo dia minao fa raha tena saisika dia te hira mafinitsy hoe velona tompo mba tsy hiara-mahay reto tsika
fa na ivoaka antsika any toerana misy antsika dia atsaka hoe velana io tomponao Jesosy Kristy.
Andriamanitra sotranao izahay no ny fitoriana ny sehatra nataondreto zanakay rehetra mba ho tena velona eo amin'ny fiainana tokoa ianao Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay. Tena izy ety anatin'ny fonay izany tompo iainanay sy ampahery anay amin'izao hazakazaka vola avelanao atrehanay izao. Ianao Fanahy Masina no ampatsiahanay izany amin'ny fotoana rehetra. Ankehitriny dia mivavaka aminao izahay Andriamanitra ho an'ny Topazy ampaherezy tompon'andraikitra sy ny ekipa rehetra ao amin'ny toerana io, toany amin'ny viny sy ny asa rehetra miandry azy ireo, ka tena tanteraka ny baikonao eo amin'ny fiahiana ireny madinika ao ireny. Aza velao kivy fa hiankina tanteraka aminao Andriamanitra iray. Mivavaka koa izahay ho andray aman-dreny mpitandrina sy ny ankohonana mba hatomombana ny asa masina sy lehibe nankinonao taminy. Tafeo ny herin'ny faherezanao ny mpanomponao, tehirizo mba hanelatrao. Mivavaka koa izahay ho an'ny olona sy ny diakona ary ny fiangonana manontolo, ho an'ny mpino sy ny kristianina rehetra ary ny isa-pianakaviana. Mba hatsiaro mandrakariva fa olona sarobidy efa nafoizan'i Jesosy Kristy miainga eo amin'ny hazo-pijaliana, ka sahidy zoro fa zanak'Andriamanitra ary mpandresy tahaka azy eo amin'ny lafim-piainana rehetra. Mivavaka izahay ho an'ny firenenay sy ny mpitondra fanjakana, ho an'ireo izay efa anao tompo amin'ny fioreny ao aminao Jesosy Kristy izy ireo, ho an'ireo izay mbola tsy manana anao kosa fa ngiofony izy ireo ka ho tonga olo-bovonjy. Jereo ny mpitondra fanjakana tompo, omeo ny fahaiza-mandamina, omeo ny fanahy fahendrena sy ny fahazava-tsaina, omeo ny fatahorana anao Jehovah Andriamanitra amin'ny fitaliana izao firenena malagasy izao. Sitraka indrindra raha eo ny ameno izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianaran'i Jesosy ny mpianany fa izay manao hoe
nisy avantsika riavana very rotsy volamena ko iangaviana izay nahita izay mba natitra izany ao amin'ny fandaharana. Tetiandro ny sampanadolo-kasy alaka nisy 20 Mai fa mangina ny FRP Ambodinandohalo ny asabotsy 14 Mai manomboka amin'ny 7 maraina fivoriam-benidolo-kasy faritra varatra Andohalo izay ho tanterahana amin'ny FJKM Ambavahadimitafo miaradi ary ny alaka nisy 9 Jona fa mangina hôpitaly Manakavaly sy mifotra ny vehivavy ao Manjakandriana. Ny afifafy dia manasantsika anatrika ny atrikasy izay ho tanterahana amin'ny FJKM Matrano vato ambonina-pamarinana ny asabotsy 30 Aprily manomboka amin'ny 7 maraina. Famarana fadimam-polo taona namorona nakotin'ny agent de Dieu na eto Anton de Dieu izay folosy mpamorokirana Ambifidy dia manasantsika izy ireo ny alahady 1 Mai manomboka amin'ny 60 tolakandro ao amin'ny FJKM Andrainarivo fahasoavana. Fitandremana Ambotatelo dia manasantsika ny alahady 20 Mai manomboka amin'ny 3 tolakandro anatrika ny indraikira sy ho tanterahan'izy ireo izay andraisan'ny sekoly tany ketsy Ambavahadimitafo anjara. Ny miasa amin'ny Ambavahadimitafo dia anteraka vokatry fizarana valopo efa natomboka an'io izany ary mbola hotoisana amin'ny alahady ny fahavolana Mai. Marihana fa io fizarana valopo io no anisan'ny vokatra fanaon'izy io isan-taona tahaka ny fanaony sampana izay manao vokatra isaky ny voalohan'ny volana koa dia manentana antsika mba hifanampy sy hifanotrona amin'izany vokatry miasa amin'ny azy izany. Lolona sy ny dekona amin'ny fikajy matoko dia antanteraka fiomanam-panahy miaraka amin'ny ray aman-dreny mpitandrina ny asabotsy 30 Aprily manomboka amin'ny 10 maraina eto amin'ny trano fiangonantsika. Mpikambana amin'ny sambana lela kristiana dia hijanona aorianan'ny fanompoavana maraina mba hialan-tsira. Ny vondrona fototra laika dia misaotra an'Andriamanitra sy atsika mpikambana tamin'ny fahavitany fivoriam-by voalohany izay nitanterahana omaly 13 Aprily 2024 hozarany amintsika amin'ny fotoana mampety azy ny taty sy ny fivoriana. Ny Braony FDL dia misaotra an'Andriamanitra ny ray aman-dreny mpitandrina ary tsy lolona sy dekona ny tamina hafahantsika ny atrika ny alahadin'ny FDL ny alahady lasa teo dia misaotra ny mpikambana koa tamin'ny fanatotosana ny vokatra nandritrizany fotoana izany. Ny mpikambana amin'ny komitiny Akandaribera Daniel dia ivory aoriany ny asasy fampiarezana izao maraina izao ao amin'ny Akany Raribera Daniel. Ny safify dia mampatsiahy antsika fa izy ny asasy fampiarezana aoriana ny fivorian'ny mpandray. Tahaka izany ihany koa ny mpikambana amin'ny tanketsy dia anatanteraka fianaran-kira aoriana ny fivorian'ny mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny TMT dia anatanteraka fiaonam-be ny 30 Aprily manomboka amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 12 sasany atoandro ao amin'ny tanànan'ny chef Sagama ao Antsahabe eo ampitan'ny école française ao Antsahabe. Samy mitondra tsakitsaky sy zava-pisotro ary azadino ny valopy atao vokatra. Taratasy filazana fanorina tokantrano. Ramatora Zafindra Velo Hélène Andriamatora Naivo Manatsono Remivady, Ramatora Ambelo Vangoso Monique, Andriamatora Solarjauris Aris William mivady, Andriamatora Zakambololona Rufin mivady, Andriamatora Bejinja Alainirina Aris mivady. Dia faly mampandrehantsika ny fanamasinana fanambadian'ny zanany ny zafina Zakambololona vadry ny aina Rufino sy Bejinja Mirana Arso Camille izay ho tanterahana ny asabotsy 14 Mai 2024 manomboka amin'ny 10 maraina eto amin'ny fiangonantsika. Taratasy filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no mpandrenesina ianareo fa ny fodian'ny mandry ny avamalalanay no ny fodiamandry ny avamalalanay Razafindrazaka Ranovina Mamy. Hoy ny vadiny Razafindrazaka Silvia Lala ny zanany, ny zafiny, ny retapo aminy ao anatin'izany Ratsimanjesy Josiane Bakoly sy Albert Henry sy ny zanaka aman-jafiny sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofo mangatsiaka dia ho tongen'ny vato ny aliny talata 20 Aprily. Andrasany Ambohiboateroka lo 118 juillet entina mezam-boninahitra an'Andriamanitra eo toerana ihany ny zoma 20 Aprily amin'ny 2 sasany atoandro mialoha ny anaterana azy eny amin'ny fasan-drazany eny Tsarafara. Ary fara andriafana taratasy saorana. Ny vadiny zanaka aman-jafiny retapo aminy Razafimbelo Florent Mianadahavy
ary ny fianakaviana manontolo dia maneho etoana ny fisaorana feona ampitandrina mivady sy ny FJKM Ambavahadimitafo tamin'ny fitondrana ambavaka sy ny fampiarezana anay no nifodimandry ny avamalana anay raha Minsoa Herniaina Remy. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fitianareo hatrany. Ny fianakaviana dia namela fararakitra ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Dia tahak'izay raha ny fiangonantsika riavana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Merabatsika rehetra amin'ity androandroany ity. Saotra n'Andriamanitra isika fa ho tanterahany amin'ny voalohan'ny volana May ho avy izao amin'ny herinandroany ny vokatry ny sekola lahady. Efa nisy tokoa valopy efa nizaraina any. Koa manentana antsika mba handray anjara amin'ny vokatry io fa io ihany tao anatin'ny 3 taona zany indray zay vao nanao an'izay. Manarak'izay dia misy hafa kely amin'ity fotoananay ity, zany hoe amin'ny heriny zany. Nisy tokoa fanampiana hoentina ho an'ny ao amin'ny sœur mamy zay mitana toby any kaikiny Moramanga any Andasibe zany. Misy masera tokoa any zay mikarakara zavatra be deaibe toy ny omby toy ny akoho. Koa hitanay tato amin'ny sekola lahady fa misy tokoa ny azo hifanampiana satria amin'izao fotoana izao dia vokatra ny goavy sy ny gavitsinahany. Koa zareo koa noho ny mifampidinika dia nahita fa misy zany azo hifanampiana dia ny fanaovana confiture sy voankazo fruit sec moa ny antsoina azy. Koa izy tokoa entiny zareo amin'io alady amin'ny herinandroany io ho fanampianany zareo amin'ny fivarotana amin'ny anjarany fotoana sekola lahady io misy confiture ary misy an'izay fruit sec izay. Koa kelikely ihany izy ireo nandramana angamba zay ny anarany ary erin'ny sœur mamy zay le izy. Dia amin'ny heriny io hitanareo fa sady mamy ny zavatra hitantsika zany io andro. Vitsivitsy izy fa dia mino fa faharopaka tsika menakavy sondrindrina tompoko. Fa isaorana ny Andriamanitra nanome antsika ny fandresena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Izany teny fandresena manambarany amin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty zany ry avako no tenin'Andriamanitra ifampiara-pahatsika manokana no tahin'ny tompo mahatratra ty alady voalohany manaraka ny Paska ary atsika ihany koa alady ny fahazavana amin'ity anio ity dia mifampiarapantsika no tahin'ny tompo manokana mahatratra izao anio izao. Raha misy havana vahiny avy any ivelany miara-mivavaka amintsika amin'ity anio ity mba manasanao hitsangana amin'ny toeranao hoe raha misy vahiny misy tonga mamangy antsika ndreo fa misy ry havako. Dia tena fifaliana ao anay tokoa ny fahatongavanareo atao tranon'Andriamanitra miara-mivavaka aminay dia ny tompo tokoa ny mba nareo mandrakariva any amin'ny fiangonana any amin'ny toerana izay misy ianareo fa dia ndeha hitehiko tsika rehetra ho fiaravana azy ireo. Afaka mipetraka amin'izao. Raha soanareo mandrakariva ry havana. Iombonana ry havana no nambaran'ny folohan'ny sampana sekoly alady teo amin'ny fiarantsika mientana amin'ny fetim-bokatra izy ireo amin'ny herinany io indrindra amin'ny nambarany amin'ny fanohanana ny zareo masera mamy ry havako amin'ny asa fitorinan'ny filazantsara fampatrosoana zany fikambanana masina izany dia manentana antsika rehetra mba samy miombana samy mitondra ambavaka sy handray anjara amin'ny vokatra izay homanin'izy ireo amin'izany. Fa mankasitraka anareo raha tsisy ianareo tanora ianareo lehibe mpiandraikitra atao amin'ny hafa tamin'ny fitorim-pilazantsara antsehatra izay nataonareo teo. Mahafinaritra tokoa zany ary tena mahatonga ny olona rehetra atsiaro tokoa hoe tena velona tokoa fe ny tompontsika. Dia ry havana no mariantsika fa velona tokoa ny tompo aty am-pontsika dia tsika tehaka ho fisaorana amin'ny tompo sy fampahelezana azy. Mankasitraka atsika rehetra ry havako. Mankasitraka atsika ihany koa izay niara-miombom-bavaka omaly tamin'ny fivirimben'ny fahatra varatra androany teny Ambomalaza nisy vitsivitsy teto amintsika tonga tamin'izany dia mankasitraka atsika rehetra ry havana fa mino fa izay tsy tonga dia nitondra ambavaka izy ary mbola ho avy amin'ny fotoana manaraka.
dia mirara ny fiadanan'ny tompo ry havako amintsika rehetra ao anatin'izany rehetra izany. Farany ry havako alahady farany volana moan'io fotoana ifampiarabantsika iarabantsika ireo izay manana tsingeritaona nahaterahana tamin'izao volana avril izao. Ko anao izay manana tsingeritaona ry havako na ny anio zany na ny talohan'ny anio na amin'ity herinandro ity dia manasanao hitsangana amin'ny toerana izay misy ianao. Ny tanora moa eny amintsika izarany fanomezana, za kosa maka ny tenin'Andriamanitra izay atolotra ho anareo amin'ity anio ity manao hoe manodidinay eo ivoko seho anatrehako ianao ary apetrakao amiko ny tananao. Manodidinay eo ivoko seho anatrehako ianao ary apetrakao amiko ny tananao. Izany tenin'ny mpanao salamo zany. Ny arabana sy raritsoanareo ny tompo tokoa ane omba sy ampahega anareo mandrakarivo. Dia tehiko ry havana ho fiara-pianana ireo. Mahatra mitsangana kely ianareo ry havako. Rehefa mahazo ilay fanomezana avokoa isika rehetra dia hivavaka isika. Efa nahazo daholo ve? Mbola misy tsy mahazo iny. Dia hivavaka azy isika. Tompo misaotra anao indrindra izahay noho ny fanambinanao ny fiangonanao ka isinonreto zaza tanora lehibe mahatratra ny tsingeritaonany sy hahatratra zany amin'ity volana avril ity. Ianao Andriamanitra lay mampandresy sy mitondranay amin'ny fandresenany nomba sy tantana ny fiainan'izy ireo ka tsy arovany mandrakariva fa na amin'izao volana izao na amin'ny volana hafa amin'ny fiainany manontolo raha miorina amin'ny finoana sy ny fahatokinanao izy ireo dia tantana azy ivoaka mandresy mandrakariva ianao. Ary tsy ho azy ireo ihany tompony angatahana izany fa anay rehetra ihany koa amin'izay rehetra toerana sy asa ny rahanao anay mba hitondra fandresena amin'izay rehetra andehananay izahay. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanonay izany mivavaka izany. Misaotra tompo. Amen. Afaka mipetraka ianareo ry havako. Dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra fa ny fanahy masina kosa ao amintsika rehetra azahoantsika manatanteraka izay rehetra trandrify antsika tamin'izay rehetra nambara teo. Andeha isika ry havana hanavaon'ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra ao anatin'ny feon-java-maneno nanatanterantsika izany.
Ho fanolorantsika andrakitra dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira 12 sy 500 ny andininy 5. Hira 12 sy 500 ny andininy 5. Ankehitriny dia hanatanteraka ny fanompony ny ao amin'ny antoko-pira eto Ambavahadimitafo.
Margarita, di Papa, Azamtade Boya, di Sala, Sauram Savadamre, di Sali, Sichapuna le Mancha, Awan Christi de Sop, Uwanale, 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 Uwanale. Margarita, di Papa, Azamtade Boya, di Sala, Sauram Savadamre, di Sali, Sichapuna le Mancha, Awan Christi de Sop, Uwanale, 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 Uwanale. Sotran'Andriamanitra isika ry havana fanatanteraka izao fanompo-pivavahana izao amarana izany fanompona izany sika ry havana ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fa 3:700 ny andininy voalohany sy faharoa mialohany ametrahany ray aman-dreny mpitandrina ny tsodrano 3:700 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Taterahany tompo aminao any ariavako zao tsodrano tononona amin'ny anaran'izao manao hoe hitahanao aneny tompo ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao aneny tompo ka amindra fo aminao anaratra ny tavany aminao aneny tompo ka anomenao ny fiadanany. Amen. Petraka ianao ary vavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.